Sao ny film seho eto an-tanàna? Natao ihany mba tsy hiteny fa de tsy afaka nitaza-potsiny ny zavatra tsy mety sy tsy rariny eto amin'ity firenentsika ity. Alohan'izany de miarahaba antsika rehetra indray tafahoana androany alakamisy fa roan'ny volana Jolay 2024, ka araka ny voalazako teo de tsy afaka niangina manoloana ny adalàna ataon'ireo mpitondra eto Madagasikara. Natao ihany ny hoe hijery sy hitazana sy mba hiandry ny lazaina hoe fanavozana, fanovana ny zavatra izay tsy nety teo aloha fa dia miverina mitohy tanteraka ary mbola mafimafy kokoa raha ny misy ankehitriny, satria rangahy lehibe ny antenimieram-pirenena, zany hoe olona faharoa amin'ny rafitra politika amin'ny tantanan'ny firenena malagasy no miteniteny foana amin'io afisy navoakany hoe amena lasoaseko riso hivadika izy eto amin'ity fisehony ity vadika ohatran'ny atidohan'le nilaza azy mila omena mandat 10 taona hono i Colonel Mikaela amin'izay mitovy amin'ny Dubai Madagasikara. Zavatra tena zavatra tsy azo ekena ny zavatra fitenitenenana foana ohatr'izany amina olona ambony, voka atao hoe olona ambony eo amin'ny fitantanam-pirenena, satria ny fahefan'izany tompoko de tsy mehomeham-pona ary deja araka ny fitenenana efa azo lazaina hoe kisendrasendra nazahoany ny filoha Mikaela ny fitondrana io, ary mbola tsy mazava velively satria tsy mazava ny toy an'le filma de mazava ho azy fa tsy mazava ny fendohany. Raha nazava ny toy an'io fitondrana io ankehitriny, zany hoe nanova ny zavatra tsy nety ary nanenjika ireo tsy nanao ny tsy nety, manenjika ny Rajoelina, de mbola azo inoana fa hanova zavatra ihany ireo, fa ny zavatra ataony hatramin'izao de zavatra tsy misy hafa ny zavatra nataony teo aloha. Tsy homehimeham-pona zany ny fahefana ho 10 taona mandat roa zany omena olona fotsiny. Tany aloha efa nisy resaka hoe alao indray mba ny any atsimo nitondra fa ny any atsimo mbola tsy nitondra Madagasikara. Tsisy mandat an'izany fa amin'ny alalan'ny fifidianana, raha mbola hoe firenena demokratika isika dia amin'ny alalan'ny fifidianana irery ihany, satria fifidianana mangarahara no tokony hanendrena izay tondra ny firenena, zavatra tsy nisy tao anatin'ny 9 taona zay, ary zay no nahatonga ny firenentsika amin'izao toerana misy azy latsaka ambany de ambany ankehitriny zao. Ka zany ray mpitondra firenena zany de maka toerana ray aman-dreny fa tsy manao hevitra taingina sy miteniteny foana, tsy manaja lalàna, fa tokony ho modely zany olona mitondra zany. Matoa ianao miteniteny zavatra taingina ohatr'izany de tsisy zavatra tsy fanajanao ny
lalam-panorenana malagasy zany. Ary mitombona ny aiay am'izao tsy fanovana ny rafitra fitantanana eto Madagasikara zao. Tsy niova ny antenimieram-pirenena, zany hoe mbola ireo député forongony, député doublon lany tamin'ny tsy ara-dalàna, lany tamin'ny alabato, ohatran'ireny mera lany tamin'ny alabato niongany reny, iny arazara fa nahongana meran'Antananarivo. Fa reo député doublon mapara na zay filaza azy TGV Irmara sy ny karazany, zay maro anisa tamin'ny fitondrana zay nahongana no mbola eo ankehitriny mivadika palitao lasa député amin'ny fanavaozana, ohatran'ny hoe groupe parlementaire sy teny lehibe ny asiko anaty farankisosa satria raha lehibe tsy hanao zavatra manao foana ohatr'izao. Ka tsy ho alavako ny resaka fa amina firenena demokratika dia manana ny toerany zany antenimieram-pirenena zany, ka tsy tokony hiteniteny foana ohatr'izao ny filohan'ny antenimieram-pirenena, satria efa fioaram-pefy zao. Ary raha ny tokony izy de tokony andrainy andraikiny ny HCC na ny fitsarana momba ny lalam-panorenana, andray andraikitra, andray fitenenana ny filohan'ny HCC, fa iny koa moa zavatra forongony efa teo aloha ihany koa, mbola nitazomina forongony zay tena mavesatra fanampy ny antenimieran'ny eo amin'ny antenimieram-pirenena ny ao amin'ny HCC. Tokony amerina ny rangahy lehibe ny antenimieram-pirenena io amin'ny toerany, tsy hiteniteny foana ohatr'ireny, satria pirofo fa zavatra kitoto sy taingina, hevitra taingina fotsiny ny hitondran'ireo amin'ny firenena. Ary araka ny fitenitenena amin'ny foana hoe omena 10 taona io de ho angalarin'ny tsotsotro mamy fotsiny ohatran'ireny nataon'ny Rajoely reny ihany ny fahefana, matoa izy miteniteny foana ohatr'ireny. Ka mila atao sérieux ny resaka raharaham-pirenena ary ngasy teny, satria am'izao toetrandro mihasarotra de sarotra ny eo amin'ny toe-draharaha iraisam-pirenena zao, satria reo lehibe tsy menatra ny mikepoka mivantana, zany hoe mandroba mivantana, manala filoham-pirenena, mikidinape filoham-pirenena ohatran'ireny tamin'ny Venezuela reny, de tokony hiaro mafy ny firenena malagasy, isika malagasy, nareo mpitondra voalohany indrindra. Ka ny zavatra tiako tena mba tsindriana de alao hajaina le lalàna, le lalam-panorenana e. Tena raha izao mitohy de tsisy raharaha hovanina zany fifidianana amin'ny 17 zany, fa tsy misy hafan'ireo teo aloha ihany, sarotsarom-pifidianana andaniam-bola zao moa efa misy an'ity SADC ty zao manindry hoe tsy maintsy miditra amin'ny resaka lalam-panorenana amin'ny fitondrana malagasy. Reo SADC reo indrindra no anisan'ny nandany ary nanamafy ny fitondran'ny Rajoelina teo aloha, mody nenjehany tamin'ny voalohany fa no voatsindry ny Frantsay dia reny notoaviny reny ary nitokanany na hatramin'ny fanokanana autoroute 20 kilometatra ara de natrehany zany SADC zany. Ary ny raha antsika nahita fa tsy nahay nompo eo reo SADC reo
na tamin'ny fitondrana tsy ara-dalàna, fanitsakitsahana ny zon'olombelona, fanitsakitsahana ny demokrasia, resaka famboretana sy jadona nataon'ny Rajoelina, ny Alabato anisany nanatrika nanao observateur ny Sadek, nahitan'ireny doublon roa hetsy sy ray tapitrisa nataon'ny Rakotonarivo, zay mbola naverina, io koa mbola vesatra tsy mety tazomin' zao fitondrana ankehitriny zao, famerenana fitazomana an'io HCC io, anao io CENI io ikirakira amin'ny fifidianana, ary indrindrindrindra ny fitazomana famerenana Ngia Rakotonarivo zay nanao ny doublon faran'izay zokony indrindra, roa hetsy sy ray tapitrisa tamin'ny 2024 mbola naverina ho filohan'ny CENI ankehitriny. Ka zany rehetrarehetra zany dia milaza amitsika fa tsisy fiovana io, tsisy fanavozana zany, fa mifanohizana ny tota efa tsy nety, amin'ny rafitra tota tsy nety, amin'ireo olona efa tota tsy nety firongony tamin'ny efa nalohan'ny vahoaka malagasy ihany izao zavatra mitranga izao, ka manitona ny sain'ny rehetra mba handray andraikitra ary tsy hijery fotsiny izao zavatra tsy rariny mitranga eto amin'ny firenena izao, raha tsy zany dia vola kakafitra ka ny maly tsy miova ihany no seho eto amintsika. Zay aloha fa dia mandram-peo ny indray tompoko lahy sy tompoko vavy.